Havana mbola ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa mifarana sady ny herinandro. Tsy ho voatanisana eto izay nataonao tamin'ny fiainana tsirava isam-batan'olona, ary indrindra moa ny fiaina tokantrano, ny fiainam-pianakaviana. Tsy maninona fa rehefa saposi tahaka an'izao dia mahatsiaro ny fiangonana koa izahay. Misaotra anao fa na dia tao anatin'ny fialan-tsasatra aza izahay. Ny fanahinao masina Jesosy Kristy dia miasa mandrakariva aty anatinay tsirairay avy. Matoy izao tahaka izao. Koa dia misaotra Tompo. Amen. Tiana hatrany ry havana ny mampatsiary arak'izany fa rehefa sabotsy toy izao dia ny fiomanantsika rehetra ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy hiatrika ny fampiompivavahana ara-pitso any amin'ny fiangonana. Izany no ataontsika rehefa sabotsy tahaka an'izao. Ho antsika tokoa mantsy dia ireto telo reto no heveriko hoe mampiavaka ny andro rapitso. Voalohany dia alahady voalohany amin'ny volana. Noho izany dia rapitso izany no hitoriana voalohany roa hevitra hoe velon'ny finoana ny mpino. Ny hakanan'ny toriteny ho toriana arak'izany dia ny Romanina 4:5-7. Andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Amen. Io koa ditantsika ny Genesis 12:7. Io izany no hakanan'ny toriteny. Noho izany dia efa manentana antsika sady efa isaintsaina sy handinika an'izany mba azahoantsika mandray ny hafatry ny Tompo rapitso. Faharoa dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Ary ao anatin'izany dia tena iomanam-po amin'ny mampanahy isika satria noho ny fialan-tsasatra dia tsy afaka nanao fa ny manam-panahy niaraka isika. Koa dia ny tsirairay avy, ny mpandray tsirairay avy no entanina ary eo ambany fitarihan'ny fanahy mba hiomana arak'izany. Ary fahatelo dia izao vao avy niala sasatra isika ka nananena nijanona teto dia inoana avokoa fa samy nahazo hery vaovao indray avy amin'ny Tompo hiatrehana ny ho avy. Noho izany dia isaorana izy amin'izay nataony tamin'ny fiainantsika rehetra. Ry havana, rapitso ary dia toy ny mahazatra dia miditra amin'ny sivy hatrany isika eny amin'ny plateau. Koa samy miomana am-po, am-panahy eo amin'ny Tompo. Samy ho tahian'Andriamanitra ary samy ho tratry ny rapitso. Amen. Vavaka ary sika. Misaotra anao ary izay ry Tompo Ray Naizy ny an-danitra. Amin'ny farana sady ny herinandro. Ary rapitso dia omenao andro voalohany amin'ny herinandro izahay. Dia tsy inona akory fa dia ilay andro izay ahatserovanay fa nitsangana tamin'ny maty ny Tomponay dia Jesosy Kristy. Andriamanitra velona ilay ivavahanay arak'izany. Zava-dehibe no hatrehanay satria ankoatra ny teninao masina izay vatsy ary indrindra mampiorina ny finoanay, hivelomanay amin'ny finoana Tompo dia handray sakramenta masina koa izay dia fanasan'ny Tompo. Ampiomany ary ny fo, ny saina mampanahy anay, ahafahanay miara-mionona natabatra aminao Jesosy Kristy dia ho fahasoavan-dehibe ho anay izany. Noho izany raha misy ny tsy salama dia sitrano. Raha misy ny ahazon-javatra manahirana azy dia ianao hanafaka azy Tompo ary hipetraka manontolo aminao indrindra. Ireo rehetra miara-miombona tanteraka amin'ny fotoana rapitso araka ny andraikitry ny tsirairay avy. Fanahinao masina koa hanomana azy ireny ary fanahinao masina hanafery azy mba hahafahany mandronosa ny zara fanompoana rapitso. Dia amin'ny anaranao Jesoa no hanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.